Radio Don Bosco. Inona moa ty le hoe filazanja zavatra tsy marina. Tena vitan'ny olona mihitsy zany amin'izao fotoan'izao zay moa ny ahitana an'ilay ao amin'ny Facebook le hoe fake news. Le vaovao diso anakorontanana saina olona. Tena mahavita mihitsy ny olona tompoko miteny an'izao karazan-javatra rehetrarehetra. Olona tsy mahafantatra anao hoe fa mifanerasera taminao izy. Tonga dia hoe zao io olona zao amoronana ny tika. Aiza moa mitsopotika ny fiarahamonina ary anisany manapotika ny fiarahamonina. Zany zao dia anisany zavatra tokony hoeritreretintsika mihitsy indrindra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Tena fotoana tsy fotoana ny savorivory mihitsy. Ty moa fandaharana hoe mpanabe mba olona tompona zay tsy fotoana ny savorivory fa fotoana ny filaminana, fotoana ny ataontsika hoe firaisankina, fotoana ny fivelarana any amin'ny fahatsarana. Zay zavatra zay. Zany zavatra ny azy zao raha misy zavatra tena hoe eritreretika ny matovy iverina ny tsingerin-taona faha-enimpolo na zahoana fahaleovantena dia hoe toetra tsara inona ny tokony hananantsika malagasy, fomba fisainana tsara manahoana no amina marina an'izany faha-enimpolo taona zany hoe malagasy manahoana ny ainan'izany fiverenany fahaleovantena indrindra mankalaza an'izany faha-enimpolo taona. Zany anisan'ny mandiny tena manao an'izany. Dia ina ohatra fotsiny zao hoe ty misy fahazaran-draha tsy nananako nde mba ialako, mba hanamariako an'izany faha-enimpolo taona ny tsingerenany fahaleovantena zany manomboka izao tsy hanao an'io intsony.